SF Radio. Fiainana feno fahafatesana. Nosoratany Zo raha Samuel Nirena. Lila Iarifa Tiaro ilay Rakotoarso Arifony no an'ny aina ny tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. andro voalohany. Oady Ramatoa, oady Ramatoa. Drefa iny ty masepitsepitra anao avy any. Vao mafaly fa makatoerana aloha ianao. Ay, iny zava-vao zany. Iova ny fiainantsika ary tena iova tanteraka. Oly, angamo tsy efa tena niova ny fiainantsika hatramin'izay nisanao tao amin'ny Ramsey Dupré izay ka. Ka zaho andeha hody any andafy ry Monsieur Dupré mivady. Ry Alfred ekeko fa manana ny ampitsika. Fa raha andeha aneo ireo vazampampiasanao ireo dia tena ho tonga fahasahiranana ho antsika e. Eny andeha ry zareo fa mbola nisy resaka fanampon'izay ny fanaovana ahy. Resaka hoe ahoana? Hoe tsy maintsy mody any ivelany hono ry zareo ka atolonao avokoa ny fanana ny rehetra eto amin'ny Madagasikara. Marina hoe ka tsy avy ny lanitra ka tsy takatra. Dia inona hono ny atolony? Ny orinasa, ny trano, ny tany, ny vola. Avitra marintsika raha zany ry Alfred. Dia ahoana? Efa lasa zany zareo sa rapitso hoe anatra ny zareo ny vaty mihitsy mantsy za io dia hany ny atory satria amin'ny alina ny fiaingana. Ay, tonga dia andesany ianao rehefa aveo. Aoka aloha ry aloha anamboatra kely vetivety ny akanjonao e. Mba ela koa ianao toka ka tsy maintsy miandry ny zareo lasa vao afaka mandeha. dia ataony lahoana zany zao ty za mangatsika be ny andro tety mitady zavatra indray za mody manampy tamin'izany. ka ny olona kosa ve nangatsika be dia tsika arany aty fa mba sady mitsangatsangany za kosa raha nga tsy manaiky raha tsy miditra restaurant tsika vao mody aloha ka misakafo any mihitsy eny aloha tsika izay fa makany amin'ny fiantsonan'ny taxi borosy. sady ena manam-bola be io marina ngery fireto tokony mba mividy fiary zany ve? Oay io misy kiraro tsara be io mba fidio anahy amin'izao andro efa hariva be zao. inona koa kiny idiran'ny andro hariva amin'ny fividianana ny kiraro io mba hoe amin'ny maraina na atoandro no mividy zavatra re fady ny ono mamoaka vola hariva tiako vendrana be rehefa tsy vidy raha nga ianao dia oako zao fa za be resaka be hoe raha misefredy ka aoka re aloha hijery vola atao anaty tonga dia eto aty reto tonga dia eto aty mihitsy reto Lilia etsiny iny amin'izay re mahazo anankiroa ka aiza ry Alfred, firy andro be zao ve dia anatitra olana Antananarivo ampovoana. Alfred iny eto manontany isaky ny ray mihitra hoe aizy dada. Faty lasalasa saina be hoe mam'izany Fa hoana ke? tsy tazanao koa raha miditra eto mitondra an'reto lamby retoko. Variana kely fotsiny kisa. Fa itsy aloha ry lamby reo avalina avy an-trano dia rapito mipasoka fotsiny. Sika zany mbola manao raharaha foana ary mama nefa dada manam-bola be. Ilaina retsy manao raharaha ry Alfredina etrehana fiainana. Fa manina nefa tsika raha makapanampy. Ka mbola tsara tsy efa tsy mapika ny fiainana ny orinany raha fahitany mama azy nga mbola mety iova ny fiainantsika dia iovanao ahoana nefa. Mbola tsy hay ho azy avoaka ny ampitso fa tsara foana miomana amin'ny fiainana. Feno ty mampiasakasaka ny Alfredina. Mba misambory volana no dada tojery.
koa dia mihindrana foana nefa tsy mamerina kory. Raha tambatra izay ny volana zavatra efa lasany tsy efa manalalala. Dia teneniko hoe ahoana izany izy ry mama? Ataovy hoe Odiny aty e. mandro sorea. Arak'izay nanirahako ankaladinina kely iny dia hoe mba votovola kely aloha. Ka i Alfred anie tsy mbola eo ry jery Averiko reny nareo ataoko sarandalana iakarana fotsiny anie. Tena verinao nenay Eno Alfredina. Ahoana mama? Vivetivety aloha. Mbola tsy tafidina izany razokilahy. Mbola ny tsy voafiry andro izay. Miaraka mikala leli andray izay borikilahy. Ny tiare le vola Misaotra betsaka re raha vao tafaverina dia omeko no ianareo. Angatadalana aloha fa taraiky tato tsy borosy ao ako. Ndao ary. Tratrariko ato ilay dala-behivavy iny dia akako ny anjarako aloha. Koa iza rery moa tsy azo amin'ny volabe ny vazaha io Odra. Oi. Ay, vera sandry ihany Vahoana zao razoky Tsy ihany fa lehilahy ny tena. ny anina tanàna ka sasa miandry anareo. Moramora aloha fa sao dia manaitra ny matory io. Tao atsy andavarangana no miresaka. Nareo kosa rangatsy. Hainareo ihany fa atonareo ohatrany tsy misy zao Ry ahoana? Atao izay mampilamina anareo fa aza mitiny tenina indray mba afaza. Ao zany. Araroty raha jery vola daladala tompo. Tonga dia ody mantsy za io raha hiara-hidina amiko ialahy rehefa avy eo. Indrana vola no atendea korsy somary sehirekirana ihany mantsy za io nefa manana projet tena masaka be. Projet hoe ahoana aloha fa sao dia afaka iarahana miasa ihany afaka iarahana miasa tsara mihitsy ka. Asa fitaterana vokatra avy any an-tanàna any dia hoentina makaty tanàna lehibe. Tena tsy misy maharatsy an'izany aloha. Fa ahoana inona moa zany ny ataoko amin'izany? Fiara zao no tena ilainako. Zany ve? Raika izany fa ny fiara anankiray mba ataonareo amin'ny anarako dia amin'izay mba tena mandroso tsara ny fiara-miasantsika. Zany fa taitra. Eny raikitra zany fa mandeha aloha dia rehefa mody avy eo toy iza nandresaka aingana. Ody ry voanga. Ody midira fa tsy midy io so vao tonga ny lehilahy lehibe ngatsy tena enzana zava-nisy tany enzana amin'ny ahoana? Taraiky ny sidina nitondra ny zareo vao niainga dia tsy maintsy nijanona ny andry niaraka taminy teo mamarina ve zany? Nary ny andengaiko nao amin'izany. Ao atokotano jery any tany mihitsy. Jery hoay fiaran'izy io? Fiaratsika re io Itsiko araka mbola misy raiko. Atsika koa ve io? Atsika koa io? Vita tanteraka tsika ry Alfred Ianao ihany eny taitaitra ambony io Tsy mijery izay zavatra nentin'ny dada akory. Faly be kala voangy. Tsy fantany anefa fa misoratra amiko ny anankiray amin'ireo fiara ireo. Dia ataontsika ahoana zany ireo fiara anankiroa be ireo? Hitatitra vokatra amin'ny alalan'ireo fiara ireo sika da anao hoe fidiram-bola maro no kasana ampiasana azy ireo. Tsara be zany. Tena makasitraka ny Monsieur Dubré mivady kosa aloha Fa ny any manangatahandra ireo dia ny hoe tsy azo avela ho tanana olo ny ao Antsirabe ao. Izany hoe maniry zareo zany mba hisipetraka sy hikarakara ny tanàna ao dia raha hifindranotsika ohatra dia atao indray ny fanoharina rehetra ty. Ny fananana rehetra ty tsy avelaka. Mametraka olona hikarakara-tsika dia izany midina matetitetika any sy manara-maso azy. Jery sy ny namany mitatitatitra vokatra koa nge eo foana Raha izay anga dia tsy mifaka ako. Mahery ny volaka.
vetivety foana tena taony tsy tafapetraka tamin'ny mianaka tsony amin'ny Fred fa lasana nambady vehivavy hafa aho. Natongavana teto Antsirabe ny ela. Nahatra tsy kelikely izay sy Alfredina satria tsy nanome fivelomana manay tsony indray. Fa nga mama mbola tsy matory ihany e. Ianao koa ary mbola tsy matoriko. Ka zany mamerindrasina ary mama mba moramora ihany fa ny ianao dia mihazo tory amin'io zaitra lava io. Ho raraka ihany ny farany. Be marina ilay zanako. Raha tsy manao andretony mama dia tsisy fivelomantsika Alfredina e. Na dia izany azako. Raha marary eo zao mama dia ahoana? Aza misy ane izany e. Tsy marary izany ary tsy fandanina matory a. Za hitrany manampy anao eto raha zaniko. Hita rehefa tsy aho azy efa tsy fidiny. Aza mandefa saina lavitra be amin'izany ndray tsy fa ny fianarana atao tsara. Lasa ihany ny saina maneritreritra ry mama. Dada sy ny vadiny hafa izay miada-pinaritra amin'ny volany dada fa ianao ny jereo hoe mahilalandava amin'ny fikirizana sy ny asa mafy. Izay mahasoa tsy ataon'Andriamanitra. Za kosa aloha dia tsy mba manaiky moramora foana an'izao ry mama ka. Za ihany koa izany iretsy mba te hitrotry saingy biby lava sy namatra ankizy tsy tanana andrangotra sy tongotra mba hitsipaka. Ry Alfred za koa raha ngamba vitan'ny fiara fa za rery ve tsy mba anana. Ataonao inona koa fiara? Mba entiko mitsangatsanganako. Za ve dia hiandrotrano foana aty ambanivohitra be aty. Za maika amin'izany ianao fa ny fivoahan'ny vola laza ngeka ohatry ny rano e. Raha tsy vidy an'izay arana dia ambary soraty aminahy ty trano ty. Ay. Tsy mety raha ity fa mbola hitambarana amin'ny mpiray-tapo ty. Dia andao mihitsy ary izany andeha hifindra ny tanàndehibeko. Dia any no manamboatra fa aty ohatra ny mandoto be izany. Aiza koa ve dia vovoka sy maloto foana manodidina ny tena. Io indray le mila vanina. Ka tsy mila vanina izany aho ka. Ianao no te-haka vady vehivavy ambony karazany eo. Dia ahoana lety izany raha vridy? Ka ahoana e? Hifindra dia miaraka amiko sa hijanona dia miaraka amin'ny fotaka sy parasy. Aleo fikirina mafy ty fa soa lasa. Io indray ianao le be dongodonga. Ao fa ataontsika izany. Mba zahay hay mba tiako. Aleo ary fa io mana dia lasa andeha etsensika e. Bisou kely aloha. Aloha retsy ahorona amin'izay nentana ry Alfredina fa ohatra ny tsisy manontany-tsonika. Fa nga mama mbola tsy nalafo mihitsy hatramin'ny marainy e. Kely ihany e. Misy ataontsika sakafo hariva. Efa nanaona fianarandre? Mandeha tsara aloha hatreto. Ohatra inona mpivarotra Andre, misavy satria mety marina mafy. Moramora kely ty vava ranona fa sao dia andoava patanty Everindrefa mpivarotra ohatrandringa izay kotrina ohatrina. Isa moa izany no lazain'ilay mahanitra be ty fa lasa tena mandeha andry ilay mpangala-badony ty tsy mila vanina ety sy manatrady io fotsiny. Aza dia mitsikera fiainan'olona ary anina fa izay ialana amin'izao fahatrana lalina izao atao Aza famaly amin'ny hery mama fa andao andeha. Dia ianao kosa matoty mba manatsara tena. Mitratra ny zazamena vavako. Hitako moa i Alfred no nitsoaka ny ala tatiko. Ka rehetra kirioka. Na tsy tsofina aza dia manenoneny ohatrin'inona. Rehefa efa tena mitangorona ny olona fa andao any moramora ka. Tao andefa tsy fandahatra n'olona efa zatra mpiadetsiana eto e. Lasa kory tsy kitay tsy vary maina. Sahitra kely mba hivelomana koa mahay vava. Mba ela koa nareo izany tany ka. Nga hiverinao moramora no vidy entana fanamboaratra izany e. Ka azo daholo ve nefa ilay izy? Azo daholo ka. Ny fananganana azy sisa. Izay ahay mba mampitony fo letsiko. Fa nga nisy zavatra nampafana foto eo. Nisy mihitsiko. Tantara hoe Ianao koa ty dia liny ery. Nefa tsy izany tonga ny lahy tamiko teo fa tsy ilay mpiala-mpamosavy ireny. misy izany e. Izy mianaka fady amanjana koa rehefa izy indray e. Fa ahoana? Finatadiavana zareo? Dia tsy haiko loatra fa za nanantona an zareo mba hanampy azy indray na izany vava. Inona koa ary izany? Olona namy ve dia atositosika? Mandeha ana hono mandeha ihany fa sao dia mamosavy e.
ataon'inona ho fanampiana kely avaty amiko hoe no tena fotsiny ny azoko natao no ny enatr'olona. Aleo andehanako any mihitsy reny fa efa tsy hita loatra mantsy iainana ka manao zao toetra ratsy rehetra zao. Izay mihitsy rehetra ataovy ihany mihitsy fa manala baraka anao loatra. Raha za moa mba inona e, fa ianao no nijereko dia tsy namely azy ireo afa mifokofoko ny tomany fotsiny sisa. Eny avela aloha zany ho any fa ny fitiavako anao kijerena sady andao amin'izay nahitra ny retetanyreto fa sao dia taraiko ny fahavitan-trano. Izay mihitsy ry vady malalako mbola aiza nefa ny anaovako atenisana ry kala mivangon'ny loza mivintana. Soa ihany kely maliny fa tiondria raha tsy izany dia tsy saikotry ny amin'izay zavatra nitranga teo. Rehefa tena nandinika ry mama dia aleo ny fiainantsika sy mama ny fotorana fa avelany any zareo. Ka ilay vehivavy iny anie re tsy mampiakatra tosidray izy mangalaketsany indray ve retsy no avava. Eo ihany izy ry mama fa dala ny tena adalana na ry vady aman-janaka. Amiko izy roa mitsika ny ray mpandositra didy ny ndaniny mpankalabadin'olona. Misy mandondona aloha izany fa aleo jereko. Ela koa izany vao mahavoavaravarana ry Alfredina. Dada marina manao any dada. Mila miresaka aminareo ary vange. Nahoana ny resaka etin-dra Fred izay taona maro tsy nalala vady aman-janaka izay amin'izao ora 7 zao nefa ity tonga. Tsy famaly aminao ny afidiako raha matoty dia tonga anao inona ondy? Tonga nanatra anareo amin'izany fanalam-baraka nataonareo an'Lily izany fotsiny Andriamanitra ianao izay indray nanala baraka azy. Vady kelinao tsy mipetraka tany amin'izay misy azy tany ka teo aminay ny lady fanalam-baraka. Zay fotsiny ny afa tsy marana fotoana lavabe olaniana aminareo eto atsaharo ny filanady amin'ny Lily azo. Dia izao ihany koa ny lazaiko aminao sy ny mpivarotenanao hoe misy farany daholo ny zavatra rehetra na ratsy io na ny tsara. Lasa fa vavanderaka ny anao Efa miomano sady Alfredina nefa ny sakafo ary tsy nihitra ny vavako rehefa hatramin'ny alina. Ivarotra nga mama androany? Aleo resy mandeha ihany sitra nefa zametsika. Fa tonga dia tokony entana dia apetraka eo amin'ny ramatomasy tiany. Milina fanjairana ve? Ie. Tsy ianao tsy mihinana nininy ity no hibatany milina mavesatra be io nefa olona andeha hianatra. Aza mieritreritra betsaka amin'izany ianao fa ny fianarana neka tsy maintsy atao ry mamy. Io no antoko no avy. Volondolon'ny tera-boromangy izay resika. Fa ahoana ry mamy? Izay izao tsy mahavanona tokantrano izaoko dia ity mikikitra dia mikikitra amin'ny fianarana. Ninona midona ry mama dia mila mianatra trano raha te olom-banona. Misaotra retsy raha tsy indringamba efa isan'ny tsy velona tsony ny ndrendry. Arintana amin'izay aloha izao taraka. Lasa ry aloha ry mama. Indrisinatsy maniratra ihany ny fiaina no vata matitra sy ray tana dia izao mifitsakita. Tena mampalahelo any izanako miafy tsy fety miaraka kamatra. Ory voangy raha mpangalatra angamba efa foana daholo ny entana rehetra tato an-trano. Fa ahoana? Efa minitra maromaro ny dirako fa sady tsy hitanao ny tsirehanao akory miala tsy mirery miasa loatra ny saina. fa inona loatra ny zava-misy ry voangy avany ianao ka tsy hanafenany. Tsy efa fantatrao daholo ve ny fiainanay? ny amin'ny akapobeany fa misy ihany koa amin'ny atsipirina aloha tsy fantatro. Sao rahantsika mahita izao no mifantatra any mianaka ny vola misy fa tsy hoe tsy misy any mitsokonao ny hafa ny mihinana sy mandany azy. Zany hoe tsy nanome anareo mihitsy zany izy. Efa ela izay mianaka no efa nividiny tsoromainy tsy nanome izy na dia ray ambulanja aza io izay traikely io ny velomanay. Zany ve?
Ary no iveriko fa hoe manome anareo ihany ane izy iny. Tsisy le zanak'Rojery tena mampalahelo aho. Ohatra mampalahelo aho marina izy mianankireto raha izany ny zava-nisy atriny fa tsy avenina. Mba hampitapitaoany amin'ny ihany ny didoko ny Rojery aho. Satria efa nikenina dia atao hoe tsy teny ambony alitara azy. Aleo fa resahako mihitsy izy fa tsy mety kosa izany ka. Ny tokantranonay aloha efa tsisy efitra tsony fa izazy io mianatra na fitafiana na fitaovana na sakafo tsisy. Ary andehanana ny an-tranony ihany moa ve tsy mety? Any mba voatra ve? Zareo nefa navita trano eto e. Hay ve efa nifindra ty mihitsy ny mpangalatra fity? Mesatro izany tokantrano rasokolahy zany. Tsaratsara kokoa Jery dia ianao mihitsy aloha no miresaka amika mba tsy hanimba zavatra maro hafa indray. Eny ary lasa aloha fa aleo fa jereko izay. Vita tsara kosa ty tranonareo ty razokolahy. Trano lilile tsy io Ay ve everiko fa dia hifindra ty ianareo e. hipetraka ty zay ka. Tsy azoko izany Rafredy a. Tsy tranonareo izany io fa ny Lily. Zany ve le tsy dia tsy azo lahy. Ny trano namboarina ho an'ny Lily fa ao zay no mipetraka. Fa za razokolahy efa tonga saina hoe mila mitsinjo an'izay hafarana. Izany hoe ilaina no mitsinjo ny vody andro merika. Lasa mpanoratra nga Rojery zany. Mahita ny fiainan'izy mianakao ahy. I voangy sy Alfredy iny zany dia nanapa-kevitra ny resaka aminareo hoe mba jereo ihany izy mianaka fa tena sahirana. Tsy azoko. Teo nareo ny tsy nazo dia izao zandray izao ny tsy mahazo an'izay tenareo ambara. Miady mafy ry zareo razoky a. Tsy hoe miditra amin'ny fiainanareo akory fa raha misy azo atao ihany dia mba jereo ny taranaka. Efa tapitra letsy ny any samy miaina amin'ny fiainana zao ny atao. Tsy mirariratso anareo fa rehefa lany ane ny volanareo ka ilan'ireny vehivavy hafa ireny fotsiny nareo. Tsy raha ilily indray tsy hanary azany iny. Ireny izy mianaka lazainy lahy reny mihitsy zao nefa tsy natenaka efa ela dia naloaka nanorina kamo vaovao. Saintsainy lalina ihany razoky a. Fantatrareo ihany koa ny toetrako taloha kanefa hoy aho hoe sao dia tanora ratsy fiareo lahy Rojery kely ka antitra vao ratsy loaka fa mila miova. Amainina ry pastera kely fa aloha hijanona ao anay ihany leso ny fiainanay e. Mba manao ny aty tokony atao fotsiny moa nareo ihany no herina. Ny aletsy ny hevitra efa tapaka. Eny ary fa aleo aloha andeha. Nanahoana izay ny farim-panadina tiala tokany. Eo ihany mahatsambalaky ilay ampandroso ny fiainany fa raha izay lova ve tia amin'ny ray aman-dreny. Ohatry ny zavona. Mama, afaka? Zany feretsy avy aloha zanako mama fino mamy sady zaza endry no mianatra tsara. Misaotra mama, misaotra fa noenao natafitanao ohatr'izao. Miala tsiny manapaka zato afaliana indro misika nefa tsy tafavoky ny ala aloha e. Indri fa iza koa ty olona tsy mahalala fomba ty. Ny tranotranon'olona tsy ampandrosoana ny tsy mahalala fomba ka fa tsy ny olona miditra ny trano ny tompoko. Fa ninana sa ny fokana ny sotriana tany ary tena matotino ty mitonantonana. Tsy fotoana amin'ny fahaizana vavatsony re izao raha matoa e. Fa fialana amin'ny trano azonao mialina reo fa tranoko ty. Rehefa lasa adala tsy miteny fa dia ho hitantsika izay adaly na nareo mipetrapetra-pona na zamanana taratasy mazava tsara. Taratasy inona? Raha tsy sandoka nga. Reny indro ny taratasy manamarina ny fisoratam-panambadiana sy Alfredy. Dia tia indray taratasy ny tany manambara fa misoratra amin'ny anarako madidio ty trano ty. Lozanao ry Alfred. Tratra ny lango malefa kiefa. Avy iny indrira hijery an'ity taratasy tsy ry Alfred iny
dia aza mieritreritra hoe androvitra ny taratasy iny fa betsaka ny dika mitovy amin'iny. Ny fahendrena dia mangorona entana tsy misy atakandro. Dia ina izany natao amin'ity ry mama? Sao ny vokatry ny atalandra ianareo e. Materitreritra tanteraka ka tsy malala taranaka intsony. Tsy dia eny resaka lava be loatra fa maika ary sy ireo olona netiko ireo ramatoa. Tondra vaty tany mitsirikala tsy vanity. Ka ahoana? Vita ve mivavaka ramatoa sa ahoana? Mba mangataka andro vitsivitsy kely ary aloha izay ramatoa hijeritra ny findrana vao miala raha mba mety. Tsy misy hevitra izany fa ilaina maika ny trano e. Izy zao mandroa e. Izay ihany rery jeria. Ay ve dre fa misy ina no mandeha amin'izao andro efa rehefa be izao nareo menaka. Nga tsy loza rery jeria. Fa ahoana ka Alfred ino izany izao tsy mangatsika? Dada Tomasina nifangana izy fotoana nandraisana akanjo tsony. Izao reny zava-misy ry jeria. Soa ihany ianao fa nifindra mipetraka tiriany koa fa raha tsy izany loza tanteraka nanjo anay mianaka. Lasa ny kiala lili mantsy ny trano. Ny tranonareo ve? Fa lasa ny tamin'ny fomba ahoana voangy a? Lasa noho ny fitiavam-behivavy ny zokinao e. Dia tonga tao izy nitondra taratasy amin'ny mahazo ny trano dia nitondra ny taratasy manamarina ny fisoratam-panambadiana. Fa nga moa tsy tranon'ireo vazana isan'ny Alfred io nomeny anareo io ka? Eny azy ireo nomeny anay hoe mba hikarakara olona tao sy indrindrisy zao zava-misy. Ahoana re izany? Ka tany amin'ny Alfred tany tsy na ny taratasy io. Dia voalangolangony tao izany ilay adalalahy iny dia azo ny taratasy. Dia lasa ny trano. Izany hoe nahazo fiara izy nahazo trano anankiroa lehibe izao? Fa ny tena loza dia izay mianaka tsisy trano izy tiana intsony. Ary na ny entana aza nke na avoaka ny tao tokotany ry jeria. Tafalatsaka lalakora zoko be izany e. Mpamengavy ry jeria. Mba hitoetra fotoana fohy atao aminao aloha izay mianaka mandra-pahity tokony atao. Ay izany nareo mianaka fa mipetra aloha e. Ary ireo entana ahoana? Tokotany aoko. Manambara aloha sakafo nareo mianaka ao an-dakozia ao e. Tonga dia mihinana fa izaho moka fiara sady antonamana aloha kanentana. Misaotra betsaka rery jeria. Tsy misy isaorana re. Lasa aloha e. Ohatanareo tao rozokola. Misy olona ambaravarana ary Fred a. Zany mbola manolo an'ity zasy ty e. Ka voay aloha e. Mbola matory ary ve razokola zany? Ay ve jery e. Salama razoky e. Mbo midira lesy. Ay, salama Lilia. Ahoana jeria? Dia misy resaka ataoko aminareo mivady vetivety. Ka inona hono sady vaovao nentinao? Tokony hoe Alfred rery any aloha no iantefan'ny resaka fa nareo moa efa mpivady raha teo dia nareo roa avy hatrany izany ho resahako e. Eto ary ny resaka elara zany. Fa naninona moa dia nalana tao amin'ny trano efa nitoerany 50 taona nisy mianaka. Fiainanay lesy zany e. Fa dia manjanaka reo ny reny razoky e. Raha niala tao izy ireo dia andeha ho aiza ary araka ny hevitra reo. Ka efa tsy mifampiakina intsony ny fiainanay e. Efa izay sao mivady vita mariazy ry jeria. Reny ny antsoina hoe vady sy zanaka ny elakelan-trano. Razoky tsy manenjika an'izay ve nieritreritra sy? Sa zany le hoe materitreritra angamba. Oly ty e. Inona moa nieritreritra ny enjeko za zao mianam-pilaminana tsy misy mampiasa sainako? Mahagaga ihany mantsy zany ko. Tena tsy fotoana famendrifendrona intsony izao ry jeria ka. Efa fotoana amin'ny fiainam-baovao izao. Zany mba jereo ihany ny taranak'izay efa rana razokolahy. Jereo lisy ray jery lafa ny ahy efa milamina tsara ny fiainana rehefa miaina fiainana hafa mihitsy azy zao tsy tan'ilay etsady efa tena ho tsara ny fiafarako raha zao zava-misy zao ny jerena. Ny teny bebe mama no maliko an'lahy hoe te asa re.
Efa andeha ngatsindry ry Alfredine. Efa ahoana ry mama? Otra mararaky ny lohako. Marary be ve? Ary sao dia tsy andeha hianatra ary loha zaho raha marary mamako. Tana mianatra retsy, tsy maninona. Ividany fanafody ety tsena kely vetivety fotsiny. Zany ve? Lasa vetivety aza aloha e. Fananinona vetivety koa ry mama io. Fa maninona ary a. Otra misy manindry tsindrina mafy be zany ao mitratrako. Reto ilay fanafody ry mama. Oay, mama. Fa maninona mama? Sipotra be a. Mama. Mama. Hitama. Mama. Sorivotra misy. Mama, fa naninona mama? Mama. Mama. Mararetsy. Toezo ny fahitena sana. Mama. Nya. Andrasany loha ianjao dadatoa vetivety fa mampatahotra anahy koa mama ka. Dadatoa jeria. Ahoana rehetra ry Alfredine? Marange mane. Izy fa misy inona? Io. Oay. Zao aloha. Zahay batazy fa mandehana aloha ndry mijery taxi eo amin'ny arabe ao. Eny tompoko. Fa maninona ry ianao ry voangy? Maninona moa raha mba ilazany dada dia mba manampy antsika ry dadatoa. Tena hevitra mety tokoa ny ianao. Mandeha anaingana aloha ianao makany an-tranony fa za tonga dia hitondra azy mivantana any amin'ny hopitaly. Odio, aiza izay olona? Izo. Fanao inona ty koa ty zazavavy ty? Fa izao Lilia. Io zazavavy io e. Fa zazavavy iza. Kony tsy amparisony e. Ay ve Alfredine. Lozany ary dady. Fa ahoana? Tsy mahatsiaro teny mama dia nentina any amin'ny hopitaly any izy izao. Vokatry ny zahitra daholo zao zany. Saiko. Io mba namelomana anahy fa ianareo kosa aza manao an'izany e. Zay. Tsy ilay mama marary miampazaro an-tata fa mbola ny amin'ny tsiny azy ihany. Andao amin'izay ry Alfred fa taraiky ka. Avy. Tsy mba andeha any amin'ny hopitaly zany ianao na hoe nijery kely anazy fotsiny azy. Maika zay kala. Ndeha aloha mandeha fa andeha zay ry Alfredine. Dia tsy mba hanome kely ve ianao na dia vola kely ampiasaina any amin'ny hopitaly azy satria dadatoa jery izao ny sahirana any nefa tsy izy kory ingeny vadiny. Lasa ry Alfred rehefa tsy andeha ianao Te misy vola kely ampiasaina andrikala dia veloma fa lasa zay. Andray 500 kosa very dada. Mampalahelo anay fa hoe tsy dadatoa mamaika be iny. Oay, i Alfredine. Narotoendratrendry rabe dadatoa fa misy inona? Andao aloha sika mianaka hipetraka etsy. Mampatahotra anahy koa dadatoa izany ka. Hitan'ny Alfredine mandalovana retsy ny ety an-tany. Oay, tena safotra ity marina. Aleo aloha sy hanaingana. I Alfredine. Mahireza rehetra. Mantoko veneny. Mahatinatreako akory. Zao mahiresaka fa dadatoa eto foana. Fa ineny neny niaritra teo foana hatramin'izay namorana mafy ny fiainana. Toy izy ny fahendrena. Menara tsara fa izay nandany ny androny dia ny atavitanao. Fa tia izy lasa sahady. Tsy
manisitraka kory ny fiadanana vokatry ny fiaretana. Oko izay rehetra. Aleo ny fikarakarana azy aloha ny masina. Anao sy katanareo. Nataony ohatran'ny tsy nisy na zahatonga-tany sy fahasalamany mamy. Marina ve rehetra? Fa nahoana kosa ve tsy ry Alfred? Mampalahelo be ny fiainana azy tatatoa e. Mila matanjatsaina tsara rehefa mbola hiatrika ny fiainana. Aza mitanondrika fa maraina tsy maintsy tonga ary masoandro tsy maintsy miposaka. Fitazoma tsara ny fandevenana. Mandriam-piadanana ary mama. Anao farahesotratrako amin'ny fianarana mba ho riarianao. Vola lany foana nahoana ampiasana azy ary natao inona ny apetrany. Ohatra raha zany ateo ny ve izay raha zokilahy marina sambasamby izany ara-paina aloha asa manahadro ahatra leto fa misy resaka tiako atao amin'ny laza samy manandresaka ifanaovana sika raha izany. Tonga tsy natsona ihany koa nareo tia nasesikin-drazana. Fa ny avy aty amiko aloha na rehefa milosa ny avy any aminareo. Ay misy resaka ihany koa any amin'lahy. Alefa sora aloha iaraha amin'ny eny dia avy eo lazaiko indray nefa aty. Namidinareo ilay fiarana eto Norberry iny? Fa ahoana kosa raha zoky me mafy ny fiainany. Lany ny vola kanefa ny didy me maro dia maro. Fa maro dia maro ahoana moa? Ny ray aman-dreny Lily, ny mpiray-tam-po aminy, izy mianaka velomina daholo. Kotsinenareo zany ny be indrindrako. Azafanany any tsony lezy fa zao aloha ny atongavako aty dia akan'le fiara anankiray amidy aloha fa tena ohatran'sahirana be Fiara anankiray? Le fiara ray fa nga moa le ty tsy hoe anay iny tamin'izany oro zany fa amin'izao fotoana zao kosa efa tonga ny fotoam-pahasahiranana. Fa tsy hoe rehefa omena olona ray kosa ve dia anazy iny? Tsy fandahatra amin'lahy eto alesy fasahirana. Omeo fotsiny fiarako. Ora zoky fiara sady velomako letsy iny no amelomako ny zanak'ilahy zay efa nariny lahy. Maika letsy maika. Mazotoa letsy tsy amine zany lahy fiara tena miasa iny hoa. Raha ny fahalalako anareo any to mbola manana anankiroa be tsy miasa loatra nareo ko raha ray amin'ireny moa no midy manino le tiako koa lesy mandreraka besy anyme lasa sy ame zay no va ty amiko raha zoky miasa amiko sy ny zanako ao ny fiara ary efa nomenao ano sady misoratra amin'ny anarako niditra ho isan'ny fahavaloko ihany koa zala Ry Alfred lany daholo ange zavatra ilaina andavanandro atao trano ato tsy misy tsony ato na vary na laoka na inona tena tsisy tsony. Inona moa ny azo atao fa dia mivarotra zavatra indray zany ko. Dia zavatra inona? Efa nakan'le fiara ray tany amin'ny Jere efa tsy nomeny. Odry fa nga hoana iny anazy ka? Efa misoratra taminy inoko. Ianao zany adalàna sy raha ilainako. Dia ahoana zany sakoary zany mba manontany hoe inona zany ny ataoko. Mila mivarotra ray amin'ireo fiara reo tsika zany ko. Dia ahoana moa zany fa amidio any io fiaranao io ko? Lilia io fiara kio ny mba miasa ihany ka ny sakafo tsy misy dia tsy maintsy amidy fa maninona moa zany loha raha eo anao iny amidy satria iny tsy dia miasa loatra. Ianao amidy fa ianao ny ray mpianakaviana. Eny ndao ary aloha zany io ny karoana mpividy nefa rehefa tena lany moa zany ny vidiny io dia ahoana ray? Nily indray dia tsy mifikitra amin'ny olona tsy misy fananana izany. Rehefa lany ny vola dia iny koa ny lasa. Ao very Lilia to lasa saina loatra izany renao ve le fanontaniako teo eniko tsara mihitsy ka. Inona moa ny atao fa rehefa lany dia miasa mandeha miasa ianao. Mitady iovy zany tantà zany mandeha ana re raha andeha Andriamatoa aza dia lozanao mimimenina eo fotsiny.
hatramin'izay nandevena izay dia izay indritsika fomba taty e. Atahoana rehetra fa ataon'ny rotorotom-piainana tsy efa mihetsika ity. Dre raha mba teo mantsy izao ianao ry mama. Fa niriko mihitsy hatramin'izay hoe hiara-tafidy izay sy mama satria samy niara-niaritra ny mafy. Io indray ianao. Efa hoe ampifaliana ho ano anaterantsika voninkazo aty dia mbola manitsitra ihany. Miala tsindry ary dadatoa fa alahelo kely sendranandalo iny a. Zahay mantso ako. Fa sao dia tokony andeha amin'izay tsika ry dadatoa. Ianao ihany io ka. Rehefa afa-po ianao dia lasika. Tonga dia hijery an'ireo fitaovana namboarana trano tsika izany. Ay vendry ity tena mahatotra be raha nanao hoe avotsika io trano dadatoa io. Kely dia kely ary anie izany ry dadatoa raha mihoatra ny amin'ny nataonao rehetra. Misaotra rehetra fa manan-janaka tokoa. Ary raha ny fiainan'ireo ny jerena dia tsy tokony ho tafita sahala amin'izao fa misy ny finiavana sy ny fekinana tamin'Andriamanitra dia naompo izao rehetrarehetra izao. Misaotra ry dadatoa. Fa ndao amin'izay ary aloha andeha sao dia noho indray ny latsa-drano masio ka. Andao ary. Miavatateraka ny fiainana. Ny volalany Lili lasa mivoaka matetika ny ivelany ihany tsy hoe makaiza. Ny fananana izay misoratra amin'ny anarako rehetra efa lafo daholo. Sao indray dia tsy misy horaisina intsony. So ihany aloha fa mbola misy ny letranao any ambanivohitra. Enjo sisa ny farafanantenanao karakaraina fa tena mafy ty. Aleo antsona moramora aloha jery. Sy ny etaly zao raha mbola tezitra amiko na ahoana. Salama razandry a. Ahoana ry zokola? Miala tsiny alisa aloha tamin'ireny resantsika farany teo reny. Tena miasa mafy loatra mantsy ny saiko. Zavatra mety isy ihany reny ry zoky a. Fa ina aloha tena mampiasa sainanareo e. Mafy be ny fiainana ato letsy. Tsy misy horaisina tsonina dia efa saika lafo daholo aza ny zavatra rehetra. Zany a. Dia izay ny tsoko an'ilay hoe aloha le tsy mba midy le anjara tranoko any ambanivohitra fa io sisa mba zavatra misoratra amin'ny anarako ka mbola tsy lafo. Enjana indray izany fiainanareo izany. Fa nga dia tena tsy misy azo atao mihitsy. Tsisy azo atao e. Tsy hitako izay ho sarangotana satria miady rery a. Raha reny fiary reny ho aloha no alefa fa tsy voatery hoe nilovana velan'iray aman-dreny. Mba tsisy migidragidra atao trano letsy dia ireo misoratra amin'ny anarako rehetra ihany aloha ny alefako. Totaitra ela. Fa nga zany reny zava-misy reny tsy fantatrareo e. Ny ahoana ny tsy fantatra ity? Ka ny trano sy ny tany anjaranareo rehetra ane ka efa misoratra amin'ny vadinareo daholo e. Alfred a! Razoky a! Razoky! Aleo tonga dia miditra fa ohatrany tsy misy olona lafa-tsy razoky ato izany mba izany fanginana izany. Aiza ho aiza ry sy toy ny anjera. Aratsy tato an-trano. Nefy dia izahay fa tonga dia amin'ny efitra rehetra ty. Oe! Eo mitsirara be anefitra io. O razoky a! I Alfred! Aleoko sehana koa aloha fa tena tsy mahatsiaro teny ny tany. Oe! Ora Fredy a! Fredy a! Zany Lili. Lili a! Lili! Dre, fa nisy inona tato? Tsy no tato an-trano zany ty vehivavy ty alina. Azoko tsara. Oe! Toa mitsirara be amin'ny tany ramose Fredy. Fa nga nisy inona sa nisy ny ato tato e? Tena sy matateraka marina ny fiainan'Razoko satria mamofona toka be le vakiny. Ao koseho aloha izy ry Lili a. Koseho. Ary. Za miaina fiara aloha dia mitondra azainganana amin'ny hopitaly. Voaraisy efa be a. Aleo sady atsoina ny Alfredina fa tao sy milamina mihitsy tika. Naninona foana teo Razoklahy. Allô? Ahoana dato? I Alfredina, tongava haingana aty amin'ny trano dadanareo ianao. Fa misy inona ry dato? Izao a, amin'ny toy ny tsara aloha ianao fa marary fotsiny izy.
tondra izay hitana rehetra tokony ilaina any amin'ny hopitaly aloha tsy hay mantsy izay zavatra rehetra angany afahina ny zava-nisy tany marary fotsiny izy rehefa meotrika amin'resaka tsara eny any nanao ny izy tato ry Lilia tena io ohatra ny sady sy mihetsika raha Fred ny tso miaina saika efa ratsy nazo any datatiro iny tena efa teo ambaravaram-baty mihitsy no verina ngeniko tamin'ny dadatoy ihany ny zava-nisy fa ahoana marina no tena fizotro ny fiainanareo aro dada sarotra izy tena sarotra ka maninona nefa dada aloha amin'izao voavina rarozao makamakarivotra mipetraka aty amiko ka tokantrano ny retsy aky satroko tokoa hoe hipetraka aty amindrina dia maritra azy mba ho fanoniarako ny adidy vitako rehetra teo aloha koa tavatava vera izy mianaka miresadresaka kely eto aloha raha zandry fa elaela tsy nionana rehetra raha aloha mofo mamy sy ny ranom-boankazo ody ny ato mahazo to aloha nareo fa hijery kely an'izany olo ambaravaranyizany aloha fa zao re tsy ry Alfredina na tsy mamela azy ndry tsy maninona fa lazaiko ihany hoe mivonako daholo ny lasa rehetratr'izay tsy nizany fa ny zavatra tsy rehetra nataoko tamin'indrisy tompoko favoreninareo io nanao ny eritreritra ny tsy hamelanao mihitsy aloha no ny firy rehetra ny retana sy mamy indrindra moa ny fahafatesana izay vao mainka entana mafy ny foko kanefa ny eritreritra ny tsy io dia nga fa mbola hanao fiainana sinoby ndre matoa zaina iny ty miditra mafy be tsy misy ao anaty raha matoa tsy misy hoe miditra mafy na miditra tsy misy jiro fa nda ho enao mody mijana zany raha soto tsy namena le raha matoa mihitsy raha tsy nandehanao dada tsy dia tena nlamina loatra aloha iny raha matoa iny raha ny fahitako azy efa iny moa zany mivadin-dranjoka ka atao hono fa tsy dia milamaona azy dadatoa ohatra no hoe nangorona ny fananan-drazoko izany fotsiny nataony ny hatramin'izay dia zao izy niovahoaka mainty rehefa manomboka horitra ny arena za aza moa mana ny zavatra fahafa mihitsy ny amin'ny dadiny satria ny fahasalamany mbola tena maharefo nge tena tokony nijanona ny toetra tato amiko mihitsy aloha izy mandra-pahazonena tsara misy finday manena ry dadatoa maro zany aizako nasiako azy zany ohatra ny aty anaty mihitsy akanjo mianto mihitsy raha fandrenesako azy zany ao iretsy allo milamina tsara aloha ianao dia resao moramora za tonga tato trano maraina iny moa dia zareko mivaly mbola tsy mifo ihany Alfred nifoaziko izy fa inona ny teo sady mangatsika pena tsy mety mifo mihitsy tapako aloha ianao fa ho avy zao dia zao zay fa misy inona ry dadatoa dia ho sanatria ve ka ho fahafatesana andreo no vatantsika any za mbola manalo toky aloha ianao fa andao any ianao ary andao ary zay aly rehefa nahiako fa naninona ry anao ry dady nitony tsara aloha ahy ianao sao dia maninona eo ihany koa ka anahirana iany ary ry dadatoa tena manaonao foana mihitsy zany raha olona ka aitsy ny eto ny hopitaly koa izy ty fa saika avelany fotsiny tato hatrany tato efa tonga any zay ny ambiolansa fa hoana marina inona ny tena zava-misy raha matolilina za aloha dia tsy miala aminao raha maninona andraiko ataovy izay ataonao fa za mpanaraka mbola mahay vava ihany le raha matompa-mon'olona ity tandray mikely ny vava sao dia vidinda forikala taloha zay no azonao natao tsindry azo lena fa zao zay tena afaka mifampitady jary sika raha matoa ndre
tsy mahalala ny kala lele maro loko angaty alefa soa fa za mpanaraka mbola tsy fantatrao dia olona lanso manoloana anao soka tsy avelako vita mora ny analatsaka mbola eo andala-pitsaboany tsika fa ampandefera aloha ny ampokoa aoko izay aloha ry Alfredina zany aleo aloha isika hitsabo ny data hita hoako fa ianao zany tsy tao an-trano ny alina raha matolili ye tsy tahoaka jereo amin'izany moko ka ny asa raha izay ny tianareo fantatra nandeha ny asa izay aloha fa tonga isika aleo samy hotony inona reny isy eo etoritompo apetrako ampilatana anao fiainany data iny misy mpisabo lehibe mivoaka avy eo aleo tonga dia ino anontaniako andasika sy dadatony hoe tsaratsara ngamba retsy aleo za rery any mandeha manontany iny dia rehefa avy eo resako aminareo ny vaovao iny ary dadatoa vetivety any any dia tonga eo lasa fa samy mahereza daholo dia lasa tokoa ve ianao ry Fredy le mpamosavy vavy ty sady izay indray mpamosavy malemy ny ao an-trano ihany ny aripaka izay any dia tonga mila matanjaka ihany la raha jery manoloana ny rehetra vehivavy reto ka nanao ahoana inona ny teny lazain'ny dokotera sy dadatoa andalovana ny fiainana zareo ve ny fahafatesana ny fiainantsika fiainana feno fahafatesana nosoratany zo raha Samuel Nirina lily tsy aro ilay rakotorso ary fony no nanome aina ny tantara Nandray feo sy hinana totosa miaro fy fiainana feno fahafatesana